Lasibatry ny tsendry maro karazana noho ny olona mifananantany ny faritra arovana Antsorobe Angavo. Tehezana lasisa tavela amin'ny alatsinanana atao anatin'ny faritra Analamanga. Mahatratra 4,7 hektara ny velarany. Faritra arovana sokajy fahadimy araka ny fanakilasen'ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature na UICN, antsoina hoe paysage harmonieux protégé, izany hoe sady faritra arovana no misy olona mipetraka sy mivelona ao anatiny. Ny ONG Fanamby no mpitantana azy. Dia ny faritra arovana Antsorobe Angavo mivelatra amina région anankiroa. Mahakasika région anankiroa zany dia ny région Alaotra Mangoro dia ny région Analamanga, ary mahakasika district anankitelo: Antsorobe, Manjakandriana ary Moramanga. Dia commune ny ao amin'ny commune voakasika anatin'ireo miisa 12. Tombanana ho 80 hektara isan-taona ny alaripaka ao anaty faritra arovana. Mampiazakazaka ny fahasimbana ny fiakaran'ny filana arina fandrehitra na charbon eto an-drenivohitra. Amin'ny velarana ala 80 hektara potika isan-taona dia ripaka noho ny taviny 50 isan-jato, simba noho ny fanaovana charbon 900 isan-jato, ary rava noho ny fanapahana hazo tsy ara-dalàna ny 10 isan-jato. Raha ny fiveloman'ny olona manamorona n'iny faritra arovana iny, raha sokatsika manokana no an'ny ato Antsorobe, dia presque mivelona amin'ny fanaovana charbon. Ary fanaovana charbon io dia misy amin'ireo olona ireo manao charbon anaty aire protégée. Misy manao kininina, fa misy kosa ilay tena manao an'ilay hazo ala mihitsy no ataon'zareo aire charbon. Dia izany rehetra zany vokatry ny azo atao hoe vokatry ilay fitombon'ny filana eo amin'ny resaka charbon ho an'ny vila Antananarivo zany. Anisan'ireo fianakaviana mivelona amin'ny fanamboarana charbon i Nantenaina mivady. Ivelan'ny faritra arovana izy mivady no miasa. Ny volana septambra sy oktobra no tena mandeha ny asa fanamboarana charbon. Fararano zany ny olona ety dia tsy dia mivarotra hazo. Fa zao zany zao amin'ilay fanetsana fikarakarana ilay tanimbary, dia ity hazo ity zany no amidiny zareo vidianana an'ilay zezika sy fanaramana ny tanimbary rehetrarehetra. Mpikarama manao tsanga kitapo, izany hoe tsy miantoka hazo fa mikarama manangana fatana sy mitanika fotsiny i Nantenaina sy ny vadiny. Ity zao raha ny metra an'io eo amin'ny 3 sur 4 eo. Izy koa zany miankina amin'ny hazo e. Ohatra hoe vaventy ny hazo dia ohatran'izay koa ny faharetany hafa. Ohatra hoe majinijinika ohatran'izao zany izy dia eo amin'ny 4 andro na 7 andro. Tony ilay tsorany. Raha ny hoe izao habe an'izao zany raha ny vinavina zao tokony eo amin'ny 30 kitapo. Misy koa efa komandy. Ohatra hoe 307 zao tonga dia 50 kitapo ohatra ny komandy. Dia raha camion eo amin'ny 20 amby 100. Dia ohatran'izay zany ilay izy. Dia raha vao komandy izy zany dia tsy maintsy manentsika isy ohatran'izay ianao. Fa raha ohatra zany hoe miandry andry zareo hoe mitady ety dia izay anananao ny alefa aminazy. Na ohatra hoe na 10 kitapo aza zany ohatra anananao zany. Ohatra ny anay zao tony mbola karama. Mbola karama hoe misy patron vidy zao hazo. Dia karamana tsanga kitapo zany zao ny ataonay raha ohatra ny tony. Araka ny tahirin-kevitra iray mirakitra fanadihadiana momba ny lalam-piariana angovo avy amin'ny hazo, navoaka ny unité de coordination du programme d'appui à l'agro-sylviculture autour d'Antananarivo na UCP-ASA, niaraka tamin'ny vondrona européenne nivoaka ny taona 2022 dia mahatratra 7,3 tona mahery ny charbon lanin'ny faritra Analamanga ao anatin'ny herintaona raha ny tarehy mariky ny fanjifana tamin'ny taona 2022. Isam-bolana aloha zany zay dia mandany charbon 2 kitapo isam-bolana. Mahandro vary maraina atoandro hariva nefa ny vidin'ny charbon tena miakatra be. Raha migona zao taloha izy nalany taloha 2 kitapo, fa zao ny charbon fa be potika be dia 2 kitapo sy tapany izy zany raha isam-bolana. Dia raha andavanandro izy zany eo amin'ny 2,000 isan'andro vao ampy. Distrika telo atao anatin'ny faritra Analamanga no tena mpamatsy charbon Antananarivo dia Manjakandriana, Antsorobe ary Andramasina. Ny distrika Antsorobe no mitana ny larana faharoa amin'izany, mamokatra 930 tona mahery raha ny tarehy marika hita tamin'ny taona 2022.
no safidina anaovana fanadiadiana ny tao Antsorobe noho izy efa nazahoana ankomaovao mialoha momba ny tranana fandikan-dalàna ara-tontolo iainana ao anaty faritra Rovana any amin'ny tanàna iray antsoina hoe Vodovato. Salama tompoko. Salama dôly. Azafady zay moa lehilahy nanao makany Vodovato zany. Vodovato. Manaraka an'ity? Dia mety nanana fotsiny dia tonga ry eo amin'le tanona dia manontany renareo 12 kilometatra miatsinalana avy eto Mangamila no misy an'ny Vodovato. Eo apototr'ilay vohitra antsoina hoe Ambatomanitrasina no miorina ny tanàna. Ngia Rasamuelina, komitiny ala sy ny tontolo iainana na Kasti, solontenan'ny cantonnement aty fotony no avy hatrany dia nitsenanay raha somary gaga siendratrendatra ny akapiazan'ny olona teo an-tanàna. Izy nge zao e, dia eritreretinao tsara fa na io ka tômôbila nareo ozy na itsika amin'ny resaka zao dia tena fanamby eo raha tsy gardafory. Rehefa natao ny fanamarinana vaovao dia tratra mbola nidona tsetroka atao anatin'ny faritra Lavorara teo atsimona Ambatomanitrasina ilay fatana charbon. Io zao charbon io. Charbon zao io. Zany hoe alain'le olona le tany anaovana charbon ohatr' zao dia sady velomana. Fa manao charbon ohatr' zao zany raha ty aminareo aiza maka fahazahon-dalana? Makany amin'ny Fokotany aloha zany ny président Fokotany dia mandalo ety amina. Fa iny aloha zany tsy omena alalana mahitsy manao charbon amin'iny ala iny. Ty zany zao efa misy kininina hatrany ambony zany ty zao. Kininina hatrany dia izy zany zao efa azo ampiasaina anaovana charbon satria efa kininina daholo. Zany hoe salan'le ala teo ihany no fanaovany an'iny, mangalatra ihany izy. Fa iny tsy azo anaovana permis iny. Raha ny tokony izy zao hitantsika io zany zao ara-dalàna io sa tsy ara-dalàna? Tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna. Lasa fomba fanao aty Vodovato ny fangitany, izany hoe famaritana sy fambaboana tany tsikelikely ao anaty faritra Rovana. Le lazavaina hoe sorona le ala gasy dia sorona kininina. Zay zany le fomba hamaritana an'le tany. Zay zao aloha dia efa fomba anankiray ataon'le olona ety. Ohatra, ty zao ala, dia tevesiko dia voleko kininina, dia mizam-panambola eto amin'ity tanàna ity dia amidiko amin'io. Dia lefa mivarotra zay misy taratasy ambava. Eo na raha tonga mifantsakana makan'le tany. Very vola fotsiny. Mpandrarano voalaza fa mampiasa vola ao ambadika zany. Ohatra zao hoe manome vola 1 million izy dia apetrany amina le 1 million dia charbon no raisiny. Dia anjaranao nandray 1 million manao izay azahoana an'le tany. Zay. Inona ary ny vokatra zany? Ty tato ty zao nisy loha rano tena nahavoky tsara n'ileo tanimbary io. Zao azo ambolena sony zao. Ritra. Tratran'le ala sa hoe tototra? Ritra mihitsy. Fony reny kinininy reny zany le rano dia. An'le rano any ambanin'ny tany zany. Mandritra ny fotoana fanitsana no tena mampitombo ny fanamboarana charbon. Mivarotra kininina ahafahana mividy zezika sy mikarakara tanimbary ny ankabeazan'ny tantsaha. Zao tsika miteniteny zao ataoko hoe isan'andro tsy maintsy misy camion mitsofoka aty. Firy eo? 3 farafahakeliny. Dia ny camion iray mazaka firy? Misy mazaka 100, 20 amby 100. Zany hoe 700 gony isan'andro no miala avy aty. Raha ny fanazavan'ireo mpanao tsangangony dia azahoana charbon 500 gony eo ny kininina velarana ala 1 hektara. Ny camion iray anefa dia mazaka charbon 200 gony eo. Raha kajiana izany dia mitovy amin'ny velarana ala kininina 2 hektara sy sasany no lasa charbon taterin'ny camion 3 isan'andro avy aty Vodovato sy manodidina azy. Teo zany voaka izy ty lana an'ity eo farany. Izy kosa no antsoina hoe Teo. Vao aingana izy no voatendranao ny asan'ny komitiny ala sy ny tontolo iainana na Kasti eto Firenana, zanabohitra iray atao anatin'ny Fokotany Vodovato. Manakaiky ala kokoa noho ny renivohitry ny Fokotany Firenana, saingy efa tsy ahitana ala zanatany intsony manodidina azy. Na Teo aza mahatsiaro sahirana ary tsy mahalala tsara intsony ny tena faritry ny ala Rovana. Manomboka aiza zany zao amin'ity tazamaso eto ity io manomboka aiza amin'iny hoe iny fa tafiditra anatin'le faritra Rovana io amin'ny délimitation raky.
Nisy le teneniko anareo raha ohatra anazy ary no atraiza le ala rova. Satria za mbola tsy nahazo an'le tena hoe atretsika se roa. Araka mbola hoe voafidy anao mbola voafidy mbola tsy fa voaviana anao izy mbola vaingana kely mbola voambolana ve mbola voambolana. Dia zay tsy afantarako bebe kokoa atraizana. Sy azonao valiana ihany valiana fankamotsika. Toa fa tsy findron-kapana zao toy na intelo. Efa intelo kapa. Toa zao misy tompony Misy tompony io. Toa zao fa olona avany votovata avany zany hoe arakaraky le misy tambarony zao ato. Dia may tony dia namboleniko niny to. Mpamboly vary teo miaratsy isa-taona ny vokatra. Maniry anitatra sy anatsara ny fambolena izy saingy tsy afa-manoatra. Tena ohatra ny aminazy aloha dia tena tsy ampy satria tamboary amboleko kely anefa le vokatra mbola tsy tafavoaka. Tsy afaka manitatra. Tsy afaka manitatra. Inona no mahatonga le tsy afaka manitatra tany? Satria tsy afahana raha ataoko mikasika amin'ny tambary fotsiny zao dia efa tanety moa dia tsy afaka manitatra ianao raha tambary ananao raha atao hoe rayara fotsiny zao ataoko ohatra ny hoe rayara. Zay ihany ny tambariko ao nefa ay anitatra hiakatra n'olona anitatra hidina n'olona dia zay tsy afaka anitarana. Tsy teo ihany fa maro ireo tantsano mitady sitrany ay anampiana ny fidiram-bola. Ny fikaramanana manao charbon no vadinasa ahitana vola aingana ho azy ireo. Efa nanao kely ihany taloha. Misy an'ireny vitiky ny ireny dia mbo manao tsangagony kely ihany ny tena. Fa misy hoe tapa-bola na. Dia inona ny tombony azo amin'ilay charbon? Lisy zany vadinasa fa tsy hoe tena iny tena fitoran'olona. Vadinasa izy lazaiko anao zao na zao raha ohatra misy olona hitsy misy kininina dia tamboariko efa kely ny fambolenako. Dia tsy maintsy mba manao kely sitranay satria mpianatra tsy an-tany. Tsy maintsy mba mila vola kely ny teny. Mifameno ny filana. Andaniny miakatra trano ny tinady amin'ny charbon ho Antananarivo. Irika azo ampiasana vola azo amin'ny tombom-barotra izany amin'ny mpandraharaha. Ankilany ireo tantsaha sahirana mila vadinasa anampiana ny vola miditra ao an-tokantrano ka miazakazaka mikarama manao charbon. Mifanojo ny tolotra sy ny tinady ka mampanano sarotra ny asa fiarovana. Tsy tranga maningana ny hita tao Vodovato. Saika ahitana tranga mitovy amin'izany avokoa ireo tanàna manahorona tezana alan'ny Sorobeangavo. Malaza ho mazoto manefa kolokolo ny mpandraharaha ao Ambadika. Hoy ny loharanom-baovao iray misafidy tsy tonoana anarana avy eo amin'ny komina Tsarasotra. Tena olana amin'ilay izy ihany koa na le zareo ambony rehefa manao kolokolo satria misy olona manana camion efatra zao dia camion efatra zao antoavany 1 million isam-bola. Ohatra zany zao ianao hoe Antsifory hoe ohatran'izao aty dia arirarira ny zalahy tsy zay aty alavitra be fa tsy vosaka. Antanina le numéro, firy le numéro le camion dia milaza ianao. Tena tsy azonay zany fa zay aty alavitra be. Efa fantany hoe io zany le numéro nandohan'le 1 million isaky ka enjana be aty. Amin'ny valora alina no mialana Antananarivo ny camion. Miazo ny lalam-pirenena fahatelo, mitsofoka amin'ireo tanàna manamorona ala ary manodidina ny Misasakalina no manangona charbon azo ala izay nentina andoloha avy any anaty faritra rovana. Maraina manodidina any amin'ny 10 ora indray mivoaka any amin'ny lalam-pirenena fahatelo eo Analabe na Ampotaka samy tanàna manodidina amin'ny Mangamila. Eo ny diovina ny charbon azo ala tsy ara-dalàna afangaron'ny charbon kininina manana laissez-passer izay vao entina miazo ao Antananarivo. Manamafy zany ny ONG Fanamby. Matetika aloha zany amin'ny alina foana. Amin'ny alina foana zareo no mandeha mivoaka avany, miala avany anaty ala avany. Dia mivoaka aty avoaka eo Mangamila izy dia mandeha miakatra. Raha ohatra zao tsika miresaka ny manodidina ny Vodovato sy ny komina Tsarasotra iny. Aiza ho aiza ny tena. Ie, amin'ny Vodovato iny zao misy fa tsy haiko ilay anaran'ilay tanàna satria izy akodaoda tsy dia tena hoe akaiky tanàna be. Raha ny lalàna moa voararan'ny lalàna ny fitondrana produit forestier amin'ny andro alina apartiran'ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina. Taoriana ny fidinana ifotony nanamariana-baovao tany Vodovato
dia nivoaka nandritra ny fikaroana natao tao amin'ny sampanarahany fandrefesatany ao Antsorobe fa mitondra ny titre laharana 1034 BB ilay toerana itrangan'ny fandikan-dalàna. Nangatahana atao amin'ny sampanarahany fananantany Antsorobe ny certificat d'immatriculation et de situation juridique taorinan'izay. Raha mahakasika ny angavo manokana zany a mbola tsisy zany ny tena hoe affecté amin'ny ministèran'ny environnement na ministère zay PAN zay a fa io ndraiky efa misy titre misoratra amin'ny fandrakana malagasy zay ao anatin'ny titre 1034 BB izany mbola tsy voafaritra ao anatin'le tany 1034 io zany a le aire protégée zay resahana eo. Voamarina araka ity taratasy ity fa tafiditra anatin'ny faritra arovana ilay tany sy toerana ahitana fandikan-dalàna ao Vodovato. Mirefy 540 hektara mahery ary misoratra amin'ny fanjakana malagasy. Tsy mbola vita kosa nefa ny famaritana hita maso amin'ny mahafaritra arovana azy. Mampanano sarotra ny asa ho an'ny ONG Vanambo izay mpitantana ny faritra arovana izany. Somary efa maromaro ihany ny olona mahazo tany ao anatiny eo ary mbola mitohy izy amin'izao satria raha tsy milamina mihitsy zany ny resaka sécurisation foncière n'ilay aire protégée azo lasaina hoe tsy lamina zay ary tena zay tena fanamby-goavana ho anay zany amin'ny tanan'izay satria tena miteraka olana be mihitsy izy eo ao anaty faritra arovana ao. Ilay olona amin'izao mbola mangataka misisika tena betsaka loatra ireo fangatahana tany ao anatiny io. Zareo ao anatin'ny service foncière nefany tsy hitany koa izay atao satria manana droit feno le olona haka an'le izy satria mbola tany mpanjakana mahadidio le izy fa mbola tsy misoratra mbola tsy affecté amin'ny ministèran'ny tontolo iainana zany le izy dia mbola manana droit tsara le olona tsy hitany zareo amin'ny fananantany moa zany izay anaovana an'ilay olona dia misisika ny olona dia nefa ankehitriny tena efa manomboka betsaka ny olona mahazo tany eo volen'ny zareo kininina aveo ilay tany anamboarana le charbon na ho an'ny filan'ny hazo manokana. Dia somary miteraka olana ihany izay ao anaty aire protégée somary miteraka disadisa indrindra fa amina faritra maromaro misy faritra tena hoe lasa maro ny litige foncière ao anatin'ilay izy entre ny eo amin'ny mpitantana ny aire protégée na ny gestionnaire sy ireo olona ifotony efa manana tany ao ireo. Ny taona 2014 no napetraka ho faritra arovana Vonjimaika ny tehezan'Antsorobe Angavo. Ny 20 aprily 2012 izy no nahazo sata fiarovana maharitra araka ny didim-panjakana laharana fa 512 tsipika 13,700. Fito taona teo aoriana tsy mbola vita ny famaritana ny faritra arovana noho tsy fahavitany famondrana ny fanoratana ny tany amin'ny ministèra mianto tontolo iainana. Mampanahy ny hoaviny anjatony ireo fangatahana tany efa nataon'olon-tsotra izay milaza fa nanamaito molaly tamin'ny alàna fambolena kininina ao anatin'ny ampahan'io faritra arovana io.